eny ary fandarina vaovao a miaraka aminay avy ao amin'ny rehefa biblika indray a isika mianakavy anterinay hatrany ny arahaba sy ny fankasitrahana noho ny tsy fahafoizanareo mianakavy izao a amin'ny fiarahana aminay mitotsika ao anatiny hoe manana ny na ny endrena azy ny tsiraray avy ho ia hoe samy mety le fanonana na destination itsonao an'io satria miresaka baiboly isika na vocation itsonao an'io satria miresaka fiarina isika namaky ny boky ny Deutéronomia toko 9 isika tamin'ny fandarana teo aloha izay no ampatsahivako kely vetivety ampatsahivako kely vetivety ny antony nanetsian'Andriamanitra any Mosesy hamonjy ny zanak'Israely. Oako ho fantatrao fa Andriamanitra raha namonjy ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta tamin'ny alalan'ny Mosesy dia noho ny fahitan'Andriamanitra ny fahoriany reo zanak'Israely reo de le fahoriana mety ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta asa mafy avako tsara zany le asa mafy a satria indraindray mantsy misy mieritreritra hoe de inona ny anjara toeran'Andriamanitra zany raha ohatra hoe miasa mafy foana zay nefa efa mivavaka za tsy miteny hoe miasa mafy ianao mila miasa tsara mila ataonao amin'ny fonao rehetra mila ataonao amin'ny herinao rehetra za tsy miteny hoe mila manao asa mpanandevozana ianao ary ny tenanao raha manana an' Jesosy avy Nazareta de tsy azo na iza atao andevo izay matetika ny mahatonga ny olona maka an'io voambolana ao amin'ny bokyny Exodosy hoe vao ny oloko ary rehefa vahana zany le oloko de ampanantenana inona ampanantenana paradisa ny tany ampanantenana fiainana tsotsotra dia makany ampiangonana ny olona mitady arena makany ampiangonana ny olona mitady vola makany ampiangonana ny olona mitady fitahina aranofo zay raha nanaraka ny fandaharana hatram'izay ianao dia no tsindrina itsara teto niainga tamin'ny fanabaran'ny asan'ny apôstôly toko 4 fa ny antsona hoe fitahina eo an'lolo lenariny lanitra sy ny tany de tsy zany zavatra materiel misy mpangalatra lan'ny kalalao mety arefesany zany fa ny fitahina de ny fialatsika rehetra isam-batan'olona amin'ny ratsy zay ny fitahina ka tsindriko kely vetivety zany ny nanetsitsika an'Andriamanitra tao am-pony Mosesy hamonjy sy hanafaka ny Israely rahalahy raha manana baiboly ianao a de sokafy ny Exodosy toko 1 fa ny Exodosy toko 1 maneho ilay fahoriana ilay fanandevozana arak'asa nahazo ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta ka raha miteny ianao zany hoe mila miasa ianao mila miasa amin'ny fonao rehetra mila miasa tsara mila manao an'ilay izy amin'ny fitiavana mila miasa mafy de za tsy miteny hoe mila andevonasa ianao za tsy miteny an'izany na amin'ny enina maraina ka hatramin'ny 10 alina de mbola hiasa non tsy zay le niteny ko hoe na ao anakopa lalatsaina itondran'ny patronao de zay no ataonao satria hoe zay le teneniny fandaharana rehefa biblika tsy zay le lazay natonga n'Andriamanitra namonjy zanak'Israely tao anatin'ny fampahoriana arak'asa tany amin'ny tany Egypta raha vakinao ny Exodosy toko 1 ery amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 14 de ohatr'izao le endriky le fampahoriana reo zanak'Israely reo zany asaina manao briky dia azahoanao azy tsara de ataoko anohatra le izy Exodosy 1:12-14 saina manao briky ataoko ohatra zany hoe asa ara-dalàna zany le tataraiko ataoko ohatra hoe ny tanimanga ray sarety mavita briky 100 ampiarahana mololo andoro anazy rosy bika ohatra zany ataoko zany
nampahoriana le zanak'Israely. De inona nataon'le patron, inona nataon'le mpanandevo azy, inona nataon'le mpampijaly azy. Ao amin'ny Exode toko voalohany 2:4-4 nataony de zao. Ny produit fini, zany hoe ny asa vita, de ny takiny tsy hiova, ny quantité zany. Fa le matière anaovana azy, matière première anaovana an'ilay briky na hena. Ny mololandorana an'ilay briky na hena. Izy mitako hoe ny asa vita tsy mahazo mihena. Amataonany maro ny aretany zanak'Israely zany fampahoriana zany. Misy olona ohatrany mihitsy mitoetrana patron. Henon'Andriamanitra tany an-danitra ny fanaintainana sy ny fijalian'ny zanak'Israely tany Egypta eo anoloany zany tsy rariny zany. De lasa Andriamanitra naniraka Mosesy hamonjy an'ireo zanak'Israely reo, hanala zanak'Israely ao anatin'izany fanandevozana arak'asa. Sy fampahoriana ra-piariana nataon'ny Egyptianina tamin'izany. De nampanantena Andriamanitra an'ireo zanak'Israely reo hitondra azy any amin'ny tany todradronosy tantely, any amin'ny tany Kanana zany. De tahaka ny fandarana teo aloha, de mbola ianao ihany nasaiko mametraka fanontaniana hoe rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ve ny zanak'Israely, de tsy niasa. Lasa niasa moramora, lasa kamo niasa satria tany todradronosy tantely le ampanantenan'Andriamanitra azy. De hoe tsy zany ny tany maso. Tsy zany ny vakiko ao anatin'ny Baiboly. Fa mbola tany anefitra reo, mbola tsy tonga tany amin'ny tany Kanana akory reo nanomboka tamin'ny fokon'ny Robenita. De niasa tamina fanamboarana fitafy, lay, tranon'Andriamanitra, tempoly, fiompiana tany anefitra. Ary natonga ny Robenita nangataka tamin'ny Mosesy mihitsy hoe aloha zay tsy ho any amin'ny tany Kanana, fa alohan'ny hiditra ny tany Kanana, alohan'ny ranon'ny Jordana nisy tany tsara ka mety amin'ny biby fiompinay, fa aloha zay tsy hiditra ny tany Kanana. Nofokon'ny Robenita tamin'izany vanim-potoana zany. Mbola tsy tonga any amin'ny tany Kanana akory ny zanak'Israely de efa niasa. Nisy mpipebaky tany, nisy mpanjaitra tany nentina nanamboarana ny tranolay tany anefitra. Tiako mampafantatra anao, mahotsa an'Andriamanitra mahitanao mijaly arak'asa. Avonon'Andriamanitra me vahaolana anao ary vahaolana any amin'ny tany Kanana. Miala ao amin'ny tany Egypta zany ianao, hoentina any amin'ny tany Kanana, hiasa ao anatina liberté, hiasa ao anatina fahafaha, hiasa amin'ny fonao rehetra, hiasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, hiasa ara-dalàna, hiasa ao anatina mizana marina. Hoe raha tany mangaray sarety tokony mamoaka briky zato, de zay tokony mivoaka eo. Fa tsy hoe rehefa tonga any amin'ny tany Kanana ianao noho ny akamonao miasa, le matière première anaovana an'le briky ndray be de be. Andeha ataoko ohatra indray zany hoe tany mangaray sarety lasa nataonao namoaka briky 50, nefa tany amin'ny tany Egypta ary izy namoaka briky 100. De tsy rariny zany eo anaon'le naharinatra sy ny tany fa olona kamo miasa, olona mangalatra, olona manao détournement manao an'izany zavatra zany. De tsy ahita fitahina ianao eo amin'ny sehatra arak'asa ataonao. Raha zany ny toetra hoentinao miary eo amin'ny fiainam-panomponao an'Andriamanitra. Ka tsindriko tsara tompoko, eo anoloan'ny karazana fitakaram-pivavahana ataon'ny olona amin'izao vanim-potoana zao, ka na ny fotoana tokony esana zany ary olona amin'izao vanim-potoana zao. Jesosy avy any Nazareta hipitoroteny. Ny Jesosy avy any Nazareta de tsotra, raha mbola misy mazava de mesa ny mpitoroteny tsotra. Zay rehetra atao ety ambany masoandro samy misy antony avokoa. Na amin'ny fotoana tokony esana ary ny olona amin'izao vanim-potoana zao de manino? Alohan'ny olona hono mivavaka amin'ny fahadianana, alohan'ny olona hono mivavaka miaritory, manao ve, alohan'ny olona makany am-piangonana isan'andro farany voaroka amin'ny asa. Lasa tsy hain'ny olona tsony manavaka ny hoe ao anatin'ny Baiboly hoentinao isan'andro io. Misy andro natokan'Andriamanitra esana, de misy andro natokan'Andriamanitra hivavahana, de misy andro natokan'Andriamanitra akanao aina, hitsaranao zany, akoatran'le hivavahana. Fa tsy hain'ny olona tsony manavaka an'izany. Ny tsy te halala fivavahana moa
andevony miasa ny mba mivavaka fa tsy malala baiboly ndray fotoana tokony asany lasa andehanana any am-piangonana lasa novany ve lasa novany jeune de farany voaroka amin'ny asany de lasa le Andriamanitra ndray mahazo tsiny rehefa tsy mihinan-kanina ny vady aman-janaka tsy navita didy eo amin'ny fiarahamonina tsy maloha ekôlazinjazy any am-pianarana fa ny Andriamanitra de lazaiko aminao Andriamanitra vonona hitany asany tananao izy raha mamaky ianao ny boky ny Deutéronomia toko fa 7 ka hatramin'ny Deutéronomia toko fa 3 miresaka fitahina sozon'ireo Deutéronomia 28 chapitre 31 ka hatramin'ny Deutéronomia 30 chapitre 31 miresaka ny fitahina sy ny ozona de mampanantena Andriamanitra avy hitany asany tananao izy hitany nateraky ny biby fiompinao izy hita ny vokatry ny sanao izy lanio nge ny ampiainanao nge lanio amin'ny fivavahana fa aza miopy zina no tahin'Andriamanitra amin'ny nateraky ny biby fiompinao eo lanio nge ny ampiainanao fa aza mambory vokatry ny sahinana no tahin'Andriamanitra aminao eo lanio nge ny ampiainanao eo am'izay tontolo rehetrarehetra tsy tokony anaovana azy mesamy tanana riava mesamy tanana raha mijaly ianao raha andevozon'ny olona tafa oatra ianao raha hitanao misy tsy rariny eo amin'ny asa tokony ataonao satria totopainy mérite salaire ka hitanao fa tsy mendrika zany valikasa tokony omeny ny patronao zany de vonony zay hivavaka ao anao vonony zay ame vahaolana ao anao araky ny baiboly fa tsy misy vahaolana ho an'ny olona kamo tompoko atao anatin'ny soratra masina ary averiko fa raha mino an Jesosy avy any Nazareta ianao ny akamona de fahotana ary raha misy olona nalefany amin'ny hery ao anatin'ny fanoharana nataony Jesosy ny amin'ny talenta ao amin'ny filazantsara amin'ny Matteo toko fa 10 de antony anankiray nandeha fahasanan'ilay kamo any amin'ny fariafy solofary ny tsy nampiasany ny talenta zay nomena Andriamanitra azy fa naleviny zany talenta izany noho ny akamona na tsy fantatro noho ny complexe koa ngamba satria mahita ny volany hafa izy to maromaro mahita ny volany izy to kely tsy fantatro averiko tsara tompoko mba tonga anao tsy hoadalain'ny olona ao amin'ny tontolo mpivavahana fa raha azo ny ataony na ny olom-bo fity ary de ofitany ka hoe nalan'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypte ianao de nentin'Andriamanitra any amin'ny tany Kanana de lasa anana fiainana tsotsotra lasa tsy asa lasa kamo lasa olaninao amin'ny fivavahana daholo ny androm-piainanao rehetra diso zany de diso koa raha hoe laninao amin'ny andro esana daholo ny andronao rehetra fa misy antony zay rehetra natao ety ambany masoandro zao zay ny apôstôly Paoly eo amin'ny boky ny Galatiana toko 9 Galatiana ary amin'ny testamenta vaovao indray zany tsika Galatiana toko 9 Galatiana toko 9 hoy ny apôstôly Paoly Galatiana toko 9 de etsy amin'ny andininy 7 Galatiana toko 9 andininy 7 any amin'ny testamenta vaovao indray tsika io zany hoy ny baiboly aza mety ho fitahina ianareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafon'ny olona no jinjainy tany fandarana fa 7 ako ny teny hoe ny olona rehetra afaka miteny izy ampamitaka any amin'ny réseaux sociaux samy hafa any miteny ny olona rehetrarehetra hoe efa be dehibe zao mipamitaka ka tsy fantatra tsony nanareo avy ao amin'ny réveil biblique koa ny mpamitaka de ozy hoe ataovy ny andraikitrao ataovy ny asanao zao toetra ny voanay fataro ny zavatra ampianarina eto hoe iza mpamitaka am'izao vanim-potoana zao ary amin'ny alalan'inona no ampiasainy de voly amin'ny tanany olona am'izao andro farany zao fa za miteny aminao fitaka no entin'ny olona eo amin'ny fiainanao raha misy mampianatra anao fa raha miasa ady ny valo anao taloha de noho ny amin'ny fivavahana de andeo hiasa ady minenina fitaka zany zany ao anatin'ny baiboly amin'ny andro esanao de miasa amin'ny fonao rehetra amin'ny andro ivavahana mivavaha amin'ny fonao rehetra amin'ny andro itsara mitsara fa omen'Andriamanitra ny malalana zay tokony ho azy na matory aza amin'ny malalana amin'ny andro tokony atoriana aza mety fitahany zany ianao
ka hoe andao iraitsika mandritry ny tontolony andro amin'ny andro alatsinainy amin'ny andro talata amin'ny andro alady andro tsara ny hoe o mivomy varavarany lanitra de mivomy varavarany lanitra eo amin'ny fiainanao na tsy miasa ianao matory fotsiny ary zato ampandria hoe efa tonga any amin'ny tany kanantsika zao todradronosy tantely de anao tsy miopy nefa vonina anana ronono any amin'ny tany todradronono nefa ianao tsy miopy aza mety fitahana tahaka izany fiava fa zay tsy miasa ao anatin'ny lalan'ny fahasoavana tsy ndriko ihany misy ordre biblika aokatsinana izy aza mety ho fitahana ianao ka ianao na mamafy akamono de za miteny anao hijinja vokatsy ny akamonao ianao ary ny fiafaran'io raha ny fampianaran'ny Mesia a de averiko fa elo ny fiafaran'io a sendreverinao hoe 4000 fiafaran'io non elo ny fiafaran'ny akamono amin'ny tontolo rehetra tsy azonao fitahana am'izany Andriamanitra ary ny tenanao koa tiako hiala am'izany fitaka izany apetrao am-pialan-tanan'Andriamanitra ny asanao mba ho tahina fotsiny zay ny anjaranao de apetrao am-pialan-tanan'Andriamanitra ny fivavahana tokony andiananao hanimpona azy hitadiavana azy mba tsy ho fitahany olo amin'ny tontolo-pivavahana ianao aza mety ho fitahinareo fa zay afafinao rehetra hijinja ianao hijinja raha sanatry ny vava manana patron tsy manjary ianao manana patron mpanandevy ianao manana patron mpanambany ny olona ianao zany teny aminao hipehe an'izay rehetra nafafiny olona rehetra de ty ambany masoandro ary zay raha mitondra n'izany fahamarinana zany eo amin'ny tokantranonao ary mizara n'izany mamaim-poana de zay koa manantena valipiti ao anaty an'Andriamanitra amin'izany zavatra zany ary ataonay amin'ny fonay rehetra mihitsy mifampahafantarana ny olona rehetra hoe melao ao amin'ny fitaka re olona fa tsy misy an'izany destination zany ao anatin'ny baiboly tsy misy an'izany destination zany ao anatin'ny baiboly hoe andaotsika hivavaka be de am'izay manan-karena non andaotsika nompo an'Andriamanitra be ary elana ny asa amidy daholo ny lova rehetra de am'izay tsika manan-karena tsisy an'izany ao no manamparanao an'ity fandarany ity a tsy haiko anao raha mbola iamboko fa mbola mpivavaka sy mpanompo an'Andriamanitra be mihoatra n'ity lehilahy anankiray raisiko ohatra ity boky ny Korintianina voalohany boky ny Korintianina voalohany toko faefatra de avy eo a de ngiantsika de ny Korintianina faharoa Korintianina voalohany toko faefatra de avy eo de dingantsika ny Korintianina faharoa toko fahenina zao aloha mitenen'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra Korintianina faharoa Korintianina voalohany alovaka itsika toko faefatra zafady etsy amin'ny andininy fa 7:19 Korintianina voalohany toko faefatra de andininy 19 hoy ny apôstôly Paoly hoe fa ho avy aminareo fanganao raha sitrapon'ny tompo de ho fantatro zay herin'ireo mpirerereo a fa tsy ny fiteniny ho fantatro ny herin'ireo mpirerereo fa tsy ny fiteniny satria reo olona rehetrarehetra milaza reo zany hoe tahin'Andriamanitra 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 ny fivavahana rehefa miaona aminy eo ianao a de hitanao eo ny fiainany rehefa avy eo hoe manahoana tokoa zany fiainan'olona tsy miasa fa manompo an'Andriamanitra zany hoe nahita olona tsy niasa ve zany ianao tato anatin'ny baiboly fa hoe niasa koa de manompo an'Andriamanitra de hitanao eo zay fitenin'izay hoe mihinakanina ara-dalàna ve reo olon'ireo misotro rano ara-dalàna ve reo olon'ireo malofa trano ara-dalàna ve reo olon'ireo mianatra maloha ekolazy tsara ve izy hitanao ny fiainan'ireo olon'ireo rehefa miaonareo na za mampirisika anao reny olona milaza ny tena no pasteur milaza ny tena no mpampianatra milaza ny tena no kohenina milaza karaha tsy miasa fa hoe manompo an'Andriamanitra ny asany ka tsy mamety fiatsy olona amin'ny alalan'ny fivavahana jereo ny fiainan'ireny olon'ireny aza mijery ny teniny fotsiny ianao jereo ny fiainan'ireny olon'ireny miresamy tompo-tranony raha manofa trano izy miresamy voisin ny mpiray vodi-rindrina aminy miresamy ny olona fividianany eta hoe tsy mitrosa mihitsy ve reny olon'ireny rehefa metsena eo satria hoe mpanompon'Andriamanitra izy fa za mety fetsifetsen'ny olona amin'ny fiteniny fotsiny ianao fa jereo ny hery ananany
dia amin'ny tontolo ara-piarina sy ny fafahana ananany ny moyen matériel ananany satria hoe tsy niasa izy fa manompan'Andriamanitra fotsiny tsy miresaka hafetsifetsena hoa eo anaty an'izany zavatra izany. Eo amin'ny toko fahaenina amin'ny Korintianina faharoa zany hoe tsika mamaraparana n'ity fandarana ity. Korintianina faharoa toko fahaenina hoy ny fahatsapan'ny apôstôly Paoly. Korintianina faharoa toko fahaenina etsy amin'ny andininy fahaefatra. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra. Amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra zahay. Amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra zahay. Io aho ianao indray mbola nanafinoana hoe mbola resiko Paoly raha fivavahana, mbola resiko Paoly raha fifadikanana, mbola resiko Paoly raha veillé, mbola resiko Paoly raha manao mission. Zay ianao zay. Fa hatreto aloha za tsy mahita missionnaire goavana ohatran'ity lehilahy ty. Zay nandany ny androny amin'ny famponan'Andriamanitra ary tsy nanambady akory. Fa zao ny fahatsapan'ny apôstôly Paoly ny fiainany a. Itenenako aminao hoe za tsy mahita olona hoe nanompo an'Andriamanitra ka tsy niasa ka nanan-karena ao anatin'ny Baiboly. Averiko, nanompo an'Andriamanitra fa tsy niasa ka nanan-karena ao anaty Baiboly. Raha misy manompo an'Andriamanitra zany eo amin'ny manodidina anao eo ka tsy miasa kanefa manan-karena dia mpametsifetsy ny anaran'izany fa ho vai le anarany hoe mpanompon'Andriamanitra. Ndao ary amara-parana antsika azy. Zao le zavatra rehetra hanehoana fa mpanompon'Andriamanitra izy. Etsy amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Reto le zavatra rehetra andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Reto zany le nananan'i Paoly a. Reto le nananan'i Paoly reto. Andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny voninahitra sy ny fahafaham-boninahitra. Amin'ny laza ratsy, laza soa. Tahaka ny fantatra nefa tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany. Tahaka nefa ho faty nefa indro velona ihany. Tahaka ny fahisina nefa tsy atao maty. Tahaka ny ampalahelovana nefa faly mandrakariva. Tahaka ny malahelo nefa mampana-karena ny maro. Tahaka ny tsy manana na dia kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra. Zay le andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo zay zany no hoentiko mamaraparana an'ity fandaharantsika ity hoe ny apôstôly Paoly tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony, tamin'ny sainy, tamin'ny fanana, nandany ny androm-piainany rehetra. Mbola rehefa avy eo amin'ny fandarana manaraka asehoko aminao hoe inona ny asa nataon'ny apôstôly Paoly, inona. Fa eto amin'ny teny fotsiny hoe manompo an'Andriamanitra, tena mivavaka, mifadianina, mitety tany a. Fa ny fahatsapan'ny apôstôly Paoly mbola manana inona izy? Mbola manana fahafahambaraka izy. Manana inona izy? Tahaka ny tsy manana na inona na inona. Tahaka ny malahelo, mahantra zany ny apôstôly Paoly raha mijery ara-nofo, mahantra. Fa izy noho ny fampona ataony dia manino izy? Mampana-karena ny olona maro izy. Dia ireo olona mana-karena ireo zany mazava ho azy, olona manaraka ny Baiboly. Hoe amin'ny fotoana hivavahana dia mivavaka, amin'ny fotoana hifaliana dia mifaly manao fety, amin'ny fotoana isana dia maninona koa? Miasa. Amin'ny fotoana hakalaina dia makaina, matory. Fa tsy kahihatra dia miasa foana. Nandron'alina 7/7, 24/24. Zany nanendreny le narin'ny lanitra sy ny tany atsika. Ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ka ianao zany ny manam-pinoana, ianao manam-pinoana raha hoe za manompo an'Andriamanitra fotsiny fa za tsy mahantra zany. Fa ny apôstôly Paoly teneniko tsara, ny asa nanompo an'Andriamanitra, mivavaka be, ny fadianina be, fa natsapa izy teo amin'ny fiainana. Malahelo are olona raha ranofo, malahelo raha ranofo. Dia zany mahantra raha ranofo, ty foana ny akanjo, ty foana ny fitafiako, ty foana ny kiraroko, raha ranofo zany, mahantra. Fa zany tsy manakana hoe mivavaka ho an'ny olona, dia tahian'Andriamanitra ny asan'ny olona, dia maninona ny olona? Manan-karena ny olona. Satria manaraka soratra masina, tahaka ny malahelo, nefa mampana-karena amin'ny maro. Tahaka ny tsy manana na inona na inona, nefa manana ny zavatra rehetra. Ary le zavatra rehetra ananan'io dia tsindriko tsara tompoko, le zavatra rehetra ananany. Tsy ny hoe teto ambonin'ny tany fa ny zavatra rehetra ananany le fanantenana amin'ny ho avy.
la herin'Andriamanitra ao anatiny afa miatika ny zavatra rehetra izay le ananana. Dia mino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izao fampianarana aranao zao analanao amin'ny akamona rehetra ary atonganao ty fivavahana. Fahasoavan'Andriamanitra irotsaka eo amin'ny fiariana rehetrarehetra izay ataonao mirary an'izany amin'ny anaran'i Jesosy avary Nazareta, tombo fahasoavana, tombo fitahian'Andriamanitra eo amin'izay rehetra ikatsahanao an'izany fitahian'Andriamanitra zany de zany ny rarinay ho anao ary fandarana manaraka matoky ako ahita soatranytsika amin'ny fiarahana amin'ny fandarana revay biblika sy ny fikambanana revay biblika. Ndao ary manaraka indray mioneo tsika menakavy veloma tompoko.